Niainga ho an'ny Addis Abeba, renivohitra Etiopia anio 20 janoary ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Voaasa hanatrika ny fionana ny tampony fahatelo amby telopolo ny firaisamby Afrikana izay atao ny 9 febroary ny tenany sy ny delegasiona miaraka aminy. Isan'ny FDIB hodiniana amin'izany fivoriana izany ny fametrahana ireo fepetra mifanaraka amin'ny fampandrosoana any Afrika. Manoloana ny fisian'ny valanaretina coronavirus sy ny fahatapahan'ny sidina mampifandray an'i Chine sy Madagasikara dia nanambara ny mpanolotsaina ara-toekarena eo anivon'ny ambasady ny ity firenena ity eto amintsika Liang Xiaomin ny 7 febroary teny nansana fa tsy hisy fiantraikany be amin'ny fifanankalozana ara-barotra eo amin'ny firenena roatonta ny fisian'io valanaretina io raha ny tahiry izay eo ampelantanan'ireo mpivarotra dia mbola ampy tsara hamalina ny filan'ny tsena mandritra ny volana janoary sy febroary. Miditra amin'ny andro faha 12 anio sabotsy 20 janoary sy raha pitso alahady 7 janoary ny fifaninanana kitra Pro League. Mitarika vonjomaika raha manana isa 13 ny Club Adresaya izay arahan'ny Kosva isa 12 sy ny Knaps Sport isa 20 akaiky taorian'ny andro faha 10.